Hofisaorana sy fideran'Andriamanitra dia hiaritsagnatsika hiaraka maky ny salamo fa valambempolo andininy fafito ka hatramin'ny faharoambefolo. Salamo fa valambempolo andininy fafito ka hatramin'ny faharoambefolo. Hiaritsagnatsika. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra raha nandeha teo alohan'ny olonao ianao hanamaky ny hevitra dia niororo ny tany ary nitaitaika ny lanitra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ritsinay ary aza tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra ny Israely amin'ny ora-pitahiana raha tsy ary taminao Andriamanitra ary rakotra izy dia novelominao. Ny olonao tamin'ny toerana eo mboatra ho an'ny olo alaka ny fahamantra ny tompo manome ny teny ary vehivavy laza soa tokony lehibe. Ireo mpanjaka lehibe miaramila dia vaky nandositra ary ny vehivavy izay mitoetra eo an-trano mizara ny babo. Amen. Laharakira fa raika amin'ny diapolo sy telonjato andininy voalohany. Mivavakantsika ravana misaotra sy midera ary mankalaza anaranao zay Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina no fitiavanao sy ny fitantananao anay ka hatrary izao fotoana izao. Fotoana hitondranam-bavaka ny ankohonana amin'izao herinandro ny fianakaviana izao. Ifonanay eo anatrehanao ny tsy famendrehanay ka nampalahelo anao. Diovy izay ho afakelo ka hatrasao ho afa-pahotana. Araoka izay Jesosy ho ankohonana aiaina sy ankatoa ny teninao satria mamonjy ny teninao. Amin'ity anio ity ary dia aoka ny teninao tsy hiverina foana aminao raha tsy efa navita ny nanirahanao azy. Dia ny fotoana rehetra izay tanteranay dia aoka ho eo ambany fitarihan'ny fananao masina hatrany. Izany ary Jesosy no vavaka ataonay sy angatahanay amin'ny anaranao. Amen. Laharakira efatra amby roapolo sy valonjato andininy faharoa mialohan'ny vaky teny. Araka ivavaka isika tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra fa mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay miaino sy mamaky ny teninao. Mangataka ny fanahinao masina hiasa fenao amin'ny mpamaky ny teny
ho amin'ny mpitondra ny fampianarana ary ho an'ny vahoakanao izay miaina satria ny teninao raha eo no famonjena ho anay amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay ny vavakay amen. Iaraka maka sy aina ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha boky ny Samuela voalohany toko voalohany andininy 7 ka hatramin'ny 17. Samuela voalohany toko voalohany andininy 7 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo, ary rehefa nihinana sy nisotro tao silo izy dia nitsangana hanina, ary ely mpisorona nipetraka teo amin'ny sezany teo anilan'ny tolam-baravarany tempolon'i Jehova, ary ana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova izy sady nitomany dia nitomany, ary nivoady izy ka nanao hoe Jehova Tompony maro, raha mba hitsinjo tokoa ny alahelon'ny ankizivavinao ianao ka hatsiaro ahy ary tsy hanadino ny ankizivavinao fa hanome zazalahy, dia omeko ho an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy hokasiakareza ny lohany. Ary raha mbola naritra ny vavaka teo anatrehan'i Jehova izy dia nodiniany elo ny vavany, fa ny teny anakapo any ka ny molony any no nihetsiketsika fa ny feony tsy reny akory, dia nataony elo fa mamo izy. Dia hoy elo taminy, manam-pahoviana ny mamo ianao, esory aminao ny divainao. Dia namaly anaka nanao hoe tsy vehivavy nalahelo fanahy fa tsy nisotro divaina toka tsy akory, fa mamokatra tokoa eto anatrehan'i Jehova ary natao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizivavinao, fa ny habeny fahoriako sy ny alaheloko no nitenenako mandrakariva ankehitriny. Dia namaly elo ka nanao hoe mandehana soa matsara ary omen'Andriamanitra ny Israely anao anie izay nangatanao taminy, ary hoy izy aoka hita fiteo masonao ny ankizivavinao, dia lasa nandera vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Hotovizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazan'ny tsara araka ny Jaona toko 20 andininy 11 ka hatramin'ny 17. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Timoty voalohany toko 2 andininy 7 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa mariny janona nitomany teo ivelan'ny fasana, ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana, ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy nipetraka teo. Ny anankiray teo an-doha tamin'ilay nandria amin'ny fatin'i Jesosy, ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'ny olona ny Tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilazany izy dia nitodika ka nahita an'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany hoe Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Nataony fampiandry ahy izy ka hoy izy taminy, Tompoko, raha ianao no naka azy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy, ary izao dia haka azy. Hoy Jesosy taminy, ry Maria, dia nitodika izy ka niteny taminy nanao teny hebreo hoe Rabony, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy, aza manendry ahy, fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana any amin'ny rahalahiko. Ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'Andriamanitra sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny Tompo aho, sady izany teny izany no lazainy taminy. Ary toy izany koa ny vehivavy, hiravaka amin'ny fitafiana mahamemtrika mba amin'ny fahamotinana sy ny fahonoana teny, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na ny vatosoa na fitafiana sarobidy, fa amin'ny asa tsara
arak'izay mamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka hanaiky tsara, fa ny vehivavy tsy avelako hampianatra na hanapaka ny lehilahy fangina ihany. Fa Adama no natao voalohany vao Eva, ary tsy Adama no voafitaka, fa ny vehivavy no voafitaka ka dia tonga mpanota. Nefa ovonjena ihany izy amin'ny fiterahan-jaza raha maharitra amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana mba amin'ny fahononany tena. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny filimarinana. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ny laharak'ira FFPM fa 7:70 andininy faha-efatra. FFPM 7:70 andininy faha-efatra. dia fanomerabanareo rehefa naminaran'i Jesosy ohatra ity herinandro ny herinandro fianakaviana moa herinandro ny fianakaviana ity zay moa tsy manana tombo fa satria tsy mars tsy février ny herinandro ny fianakaviana fa oktobra efa fandaminana anatin'ny fiangonana mihitsy dia any aka afaka mandeha mitory-teny avy afana be dia be feno isan-kerany ndraindray raha misy anankitelo kay moa eo vao matadity hoe ay moa zany zao a lakamisy a tsy mijery azanda ay moa lakamisy zany a atamena tsinanana izy koa anankiray mifanindry amin'ny soavy masoandro dia faly rehefa afaka mamanjy anareo ohatran'izao ny tsy inona oktobra ny herinandro fifandaram-potoana mihitsy ny antony dia satria tsy inona mavesatra be le premier semestre misy herinandro sady misy herinandro masina ny herinandro ny fanahy masina misy herinandro ny fianakaviana ny anay nefa miboda telo tsy inona mpiangona tsy ampiroa isan-jato akory no mipetraka akaiky fiangonana zasy ny gardien no mipetraka akaiky fiangonana sisan'izay ny olona mandeha lavitra be ny Ambohidratrimo Itosy Andorano Fotsy Lazaina dia avelan'ny olona anao herinandro ireo dia mba natao de premier semestre ny herinandro sambatra sy ny herinandro fianakaviana dia ny oktobra fantaimina tsy miova akory dia ny oktobra indray zany zay mba manao ny andro ny fianakaviana sy ny herinandro sambatra ny krismasy roa zany premier semestre roa deuxième semestre fantaminana anatiny akory zany fa tsy hoe zavatra vafa akory dia fahalalay mahita andreto vehivavy be dia be mitonga anatrika an'le hoe ina moa loha hevitra teo mahamody ary ny lehilahy ataony tenin'Andriamanitra ahoana maly vojen'ny tenin'Andriamanitra ny lehilahy dia voavonjy sasy voavonjy reto lehilahy be dia miala tsiny kely fa tara 10 minitra teo fa za moa ty mandeha mafy ty dia kanjo nisy tômôbila teo alohako teo dia tsy hitako izay anaovana mandeha miadany zavatra hoe tonga ny pile na latsaka kely ny parkina koa nanahirana andeha resaka kely aloha tsika metraka ny hoe inona moa vehivavy eo anatin'ny kolotsaina malagasy dia hijanona amin'ny jauna hanazava ny ty andininy ity hijanona amin'ny filazantsara raka ny jauna itsika dia malagasy
ary amin'ny malagasy a ny mivehivavy a ny toeran'ny vehivavy a dia tsy mitovy amin'ny toeran'ny vehivavy amin'ny fireneka fa amin'ny akapobe ny ankoatran'ny faritra izay no mariny ny fivavahana silamo ohatra hoe ny sud-est na tahaka izany no somary ataontsika hoe latsadanja be ny toeran'ny vehivavy fa amin'ny faritra maro Madagasikara dia manaiky sy manao zava-dehibe ny vehivavy ny malagasy tranainy zany akoatran'ny sahantsika hoe teto amin'ity epoque ity ny fiarahamonina malagasy zany tranainy toko hoe tranainy zany dia tena lay loharano ipoirana dia manaja tsara ny malagasy manaja tsara ny reny ohatra hoe amintsika malagasy ny reny a dia fiandohana ny reny zany dia fiandohana fiaviniaina ny reny amin'ny reny amin'ny vehivavy zany no azaina hoe loharanonaina loharano fisina ny vehivavy ny reny zany ataoko hoe reny sy ny vehivavy amin'ny reny moa vehivavy foana fa mizo andro ankehitriny zao misy hoe reny lehilahy fa ny mahazatra antsika dia ny reny vehivavy foana dia ohatra hoe reny vohitra reny hazo reny rano zany hoe ny fiandohana dia saika reny tantely ny reny dia milazany zay foana hoe zava-dehibe zany nytoeran'ny vehivavy hoe rehefa manombo zavatra ianao a dia zava-dehibe ny toeran'ny reny fiandohan'ny aina izy tsy misy manao hoe dada vohatra na ray vohatra tsy misy manao hoe asa kory hoe zany fa reny a dia milaza fanajana mihitsy dia tsy vitan'izay ihany fa ny malagasy a dia tena nanaiky ny fahefan'ny reny ny vehivavy hatrany am-piandohana asanao raha matadidy ny tantara lay antsoina hoe kitay telo an-dalana tany amin'ny classe de seconde tany no nianatra ny kitay telo an-dalana asa raha mbola zany ihany ny ankizy tadidiko ny prof de malagasiko fa mpiankina teto a ny prof de malagasiko madame Zoé lefa maty izy dia nampianatra nyity mpampianatra amin'ny lycée Pefro izy dia mamany Dorcas teto a dia tantaran'izao angano zao moa zany tamin'ny malagasy dia zao ny fiandohan'ilay tantara tany ambadiky Manareza ono dia nisy vehivavy antitra anankiray antitra tamin'izany fotoana zany tsy dia antitra 90 taona amin'ny andreny antsika fa tamin'ny andro taloha ny antitra dia manomboka eo amin'ny 5 taona dia efa antitra satria ny espérance de vie iva be dia tany ambadiky Manareza ono nisy vehivavy antitra anankiray dia nivoaka tany Andavabato izy ary rehefa nivoaka tany Andavabato ity vehivavy antitra ity dia nanao trano izy nanao trano tamin'ny satria izy mpandrary dia nanao trano tamin'ny rary izy dia tamin'ny tsia zany dia vita tsara io trano tamin'ny rary sy tamin'ny tsia io dia nonona tao izy avany amin'ny ala avy any anaty grotte zany dia rehefa nahita azy nonona tao amin'ity trano vita tamin'ny tsia ity ny lehilahy dia nisy lehilahy tonga tao any manao hoe ono a raha matoa mba afaka miara-monina aminao ve aho mba mitaizataizanao nydika ny teny hoe mitaiza moa amin'ny malagasy dia hoe mivady zany mba afaka mitaizataizanao a fa mba hiara-monina aminao amin'ity trano ity dia oe raha vehivavy manao hoe tsy maninona mihitsy fa miara-monina ato isika saingy izao ny fepetratsika miara-monina isika fa amin'izay voalanitsika dia ny roa pahatelo ny anahy ary ny ray apahatelo ny anao tika ny teny hoe voalanina dia hoe zay voangola zay voatahiry dia hoy zany la vehivavy manao hoe amin'izay angonitsika zany a dia zao ny roa apahatelo ny anahy ary ny ray apahatelo ny anao asa mora azo ny ankizy amin'ny efa zatra teny frantsay ny hevitra zany zany rehetra zany ka manao économise mivady dia ny 2 tiers an'lay vehivavy ary ny 1 tiers ny an'lay lehilahy
tsy maninona ho le lehilahy dia mifampitaizataiza tao izy mivady afaka ataona vitsivitsy rovotra lay trano tsy natondra vehivavy ary tsy afaka nanao trano tsony izy fa efa lehibe dia tamin'ny fotoany kosa nefany olona iangan'ny taolo zany lay tantaran'ny taolo zany zay zava-dehibe amin'ny fanambadiana dia efa nahavita trano tamin'ny tany kosa raha lehilahy navita trano tamin'ny rotsipeta zany navita trano tamin'ny tany raha lehilahy dia nifindra tao raha lehilahy dia rehefa nifindra tao raha lehilahy dia nanatona azy kosa raha vehivavy dia niteny tamin'ny raha lehilahy manao hoe mba afaka miaraka mipetraka aminao ve afa ny tranory rovotra ka afaka mba miaraka mipetraka aminao ve mitaizataizanao dia hoy raha lehilahy eny ary tsy maninona mihitsy saingy izao amin'izay vao ankotsika dia ny roa alaniko ary ndray alaninao zany hoe amin'izay vao ankotsika manaraka dia izao indray ny 2 tiers ny anahy fa ny 1 tiers ny ianao dia hoy ny famarana n'ilay angano azy ilay lovatsofina azy hoe zay hony ny andohan'ny tantarany kitay telo an-dalana fantatry ny mpivady rehetra zany ny mpivady teo aloha ny tika rehefa misoratra mpanambadiana ny mpivady dia misy teo aloha hoe kitay telo an-dalana samy sasaka tena culture malagasy mihitsy zany io fa tsy resaka fanambadiana no hitarafantsika an'io fa nitoeran'ny vehivavy zany hoe ina ny dikan'io io tantarany kitay telo an-dalana mikolontsaina malagasy io nisy zany vanim-potoana teo amin'ny tantara fanjakam-behivavy zany hoe nisy zany fotoana teo amin'ny tantarany fiarahamonina malagasy fanjakam-behivavy izay vanim-potoana zay zany dia nisy fotoana zany hoe ny vehivavy no nitondra vehivavy no nanjaka araka zany raha fosirangita vehivavy dia nisy zany fotoana teo amin'ny tantaram-pirenena malagasy teo amin'ny tantarany fotom-pisainantsika hoe fanjakam-behivavy zay le tapany voalohany hoe nanao trano raha vehivavy dia vita tamin'ny tsy dia tonga tao raha lehilahy dia nanaraka zay nyteneny raha vehivavy saingy izao tsy naharitra io fanjakam-behivavy io tsy naharitra zany fa teoriana dia niditra indray ny fanjakan-dehilahy izay naharitra kokoa zay nidikan'ilay hoe nanao trano tamin'ny rotsipeta lay lehilahy dia mifarana tamin'izay zany ilay tantara zany hoe tiana tenenina dia zao hoe misy vanim-potoana teo anatin'ny fotom-pisainana nentim-paharazana malagasy fanjakam-behivavy ary zay mahatonga ny malagasy tsy dia manana olana loatra entim-behivavy tsy manana olana loatra amin'ny vehivavy ny fiarahamonina malagasy tsy manana olana amin'ny lehilahy ny malagasy fa tsy manana olana amin'ny vehivavy koa izy zany tsy ohatran'ny fiarahamonina sasany any Afrika hoe zay dia tsy entim-behivavy ny vehivavy aminay fanaka malemy ohatrany amin'ny jiosy ohatra na amin'ny tropoly ny vehivavy dia fanaka malemy ny vehivavy dia tsy azo anterana nininina vehivavy marefa fa ny malagasy tsy dia zay loatra malagasy tsy zay loatra malagasy dia manaiky maizy azy ny vehivavy ohatra fahatelo raisiko amin'ny teny malagasy ray amin'ny teny mihitsy andray ohatra zany zao teo momba ny angano zay hitarafana an'izany na andray ohatra teo tamin'ny teny hoe loharano ny vehivavy fa andehandray andray ohatra hafa rehefa miaraka ny rehefa miaraka zany zao ohatra atao hoe miaraka atao hoe miaraka zany a dada sy ny zanany atao hoe neny sy ny zanany na ndrainy sy ny zanany dia ny filazana eny hoe izy mianaka tsy zay mpianaka reny olona reny ohatra zany hoe miaraka koa zany a le rangasy ny zanany na le rahamatoso ny zanany dia tenena hoe ndreny eny izy mianaka zay dia malagasy mazava io a raha ohatra ndray ka ataovy hoe miaraka dadabe sy ny zafikeliny na bebe sy ny zafikeliny dia atao hoe mpizafy na mpiafy reny olona reny zay zany hoe
atao zany hoe izy mianaka dia na le mpizafy dia ninona ny tenenina lay kely zany ny tenenina zanaka dia mpianaka ireo lay zanaka zany ny tenenina mpizafy dia le mpiafy zany dia le zafy lay kely dia le zafy ny tenenina ao azonareo loantsika ary rehefa mianaka zany lay lehilahy sy vehivavy ka ny tenenina hoe ndreniny izy mianada izy any kely zany lehilahy sa lehivavy lehilahy mazava ho azy tsy nataony hoe mpianabavy izy fa nataony hoe mpianada izy zay zany hoe tahaka ny tenenina hoe ndreneny izy mianaka dia le zanaka kely no tonono anatin'le le mo zany reny hoe izy mpizafy dia le zafy no tononona zay donc le zafy zany ny kely fa rehefa miteny hoe ndreneny izy mianada logiquement zany lehilahy no kely ao ilazana fa efa nisy vanim-potoana teo amin'ny fanjakana malagasy teo amin'ny fiarahamonina malagasy hoe fanjakam-behivavy fa tsy dia naharitra foana akory zany ny fanjakam-behivavy io miloha resantsika ny soratra masina fa misy fotoana fanjakan-dehilahy ary efa mibita amin'ny fanjakan-dehilahy a dia mitondra amin'ny mafy ny vehivavy tsy tahaka ny tamin'ny vanim-potoana ny fanjakan-behivavy fa tamin'ny vanim-potoana ny fanjakan-dehilahy tonga io vanim-potoana ny fanjakan-dehilahy io rehefa nilana hery tonga zany ny ady tonga ny fifanafihan'ny foko tonga ny fifanafiany ny fanitaram-panjakana dia hiditra amin'izay ny fampiasan-kery dia niditra ny fanjakan-dehilahy dia lasa lehilahy amin'izay no satria mila fanitaram-panjakana dia niditra ny fanjakan-dehilahy satria ny lehilahy no matanjaka dia na dia nahazo toerana ihany ary ny vehivavy dia mandrakariva tamin'ny faritra sasany dia negativa ny fijerin'ny olona ny vehivavy tahaka ny fomba fiteny manao hoe maniry zaza katera da dia niditra ho azy ny fanjakan-dehilahy no lay ataontsika hoe efa manomboka mifanafika amin'ny foko samihafa manomboka mifahita-panjakana dia ilaina ny olona ilaina ny hery dia nitambotsitra ny toeran'ny vehivavy ary avampitoana sasany ary dia atria mipetraka be ny fampirafesana noho ny fanjakan-dehilahy dia mipetraka ny fampirafesana dia mazava ho azy ny fampirafesana tsy tena hoe méchanceté masculine loatra hoe ka tsy maintsy lehilahy tsy resaka zay loatra fa ny fampirafesana tamin'ny andro ny tolo malagasy dia tena ho amin'ilay hoe taranaka hoe mila mitombo mila olona mila taranaka dia betraka ny vehivavy a tsy tena nanarona tsy nanasafidy loatra koa raha moa zany ary dia saika ro zavatra tsy nety rehetra ny andraikitra mavesatra tao anatin'ny fiarahamonina dia saika nety ny lehilahy saika nety ny lehilahy rehefa tamin'ny fanjakan-dehilahy indrindra ny tena tsy nanana ny vehivavy accès dia ny lafi ny ara-panahy atao amin'ny vanety-paharazana tsy nisy zany vehivavy mbiasa zany isan'izany tamin'ny lafiny ara-politika aza dia nanana accès kokoa ny vehivavy fa teo amin'ny lafiny spirituel dia tena domaine strictement ataontsika hoe masculin ny ara-panahy ny ara-panahy zany a ny ara-panahy zany a dia tena strictement manoloehilahy tamin'ny fotoanandro ny ombiasy ny mpimasy zany a lehilahy daholo nandritra ny vanim-potoana maro indrindra ho an'ny au plateau central tahaka atsika zany nisy nitsangatsongaina vitsivitsy fa tamin'ny ankapobeny a dia lehilahy foana izy io ary ny vehivavy raha vao mikasika zavatra spirituel dia nataony fiarahamonina hoe mpamosavy izy raha vao mitsofoka ao anatina domaine spirituel à l'époque ny vehivavy dia tondron'ny fiarahamonina ho mpamosavy izy tsy zaka eny amin'ny lafiny ara-panahy zany fa
ny lehilahy foana no nitondra ny lafiny totsika hoe niazona ny ody ny azona ny fivavahany sampy sy ny tahaka zany ny fanasitranana teo ampelantanany lehilahy avokoa zany satria malagasy tsy nona firenena totsika hoe nanao zava-dehibe ny fanahy dia domaine ny lehilahy zay fa izao kosa nefa rehefa niditra ny fivavahana kristiana rehefa niditra ny fivavahana kristiana dia nanova nampitsombadika ny zavatra rehetra ary voalohany nampitsombadika n'izany dia ny martiora malagasy voalohany dia vehivavy ary ny akabeazan'ireo mpivavaka tamin'ny vanim-potoana ny fanenjena ny fivavahana kristiana dia ny vehivavy ary ny fivavahana kristiana no nampitsombadika no ny velarany vehivavy tao anatin'ny fiangonana tao anatin'ny fivavahana kristiana no ny velarany vehivavy aingana indrindra zany hoe ohatran'izao zany ny toeran'ny vehivavy anatin'ny fiarahamonina dia tena vokatry ny filazantsara vokatry ny asan'ny fiangonana satria tao anatin'ny fiangonana na tao anatin'ny fanenjehana tao anatin'ny fiangonana nandritra ny vanim-potoana maro dia afaka ny tenin'ny vehivavy na mpianatra ny vehivavy ny ankinana ny vehivavy zany hoe ny fivavahana kristiana no nanova napiditra tsikelikely indray namerina tsikelikely indray lay etontsika hoe nanova lay fomba fijery miiba ny vehivavy mitaha amin'ny lehilahy tany aloha atria nantolo taloha dia nazava mitemana hoe manao evy behivavy fotsiny ko reto dia ampiarahana amina hoe zaza ama behivavy rehefa tonga rehefa naharitra io fanjakan-dehilahy io dia fa rehefa niditra kosa ny vavahana kristiana dia ny vehivavy tia mivavaka be ary ny vavahana kristiana tsy nanavaka ny mahalasy ny mahavavy fa tsy sy navaka ny mahalasy ny mahavavy amin'ilay zavatra fa ny vehivahana kristiana dia nanome toerana tsy nanavaka ny hoe tia lehilahy tia vehivavy fa zao mitovy ny andraikitra ny mena ny lehilahy sy ny vehivavy tao anatin'ny fiangonana zay ny velarany vehivavy ary nanako tao anatin'ny fiarahamonina nanjary ny taonjato faharoapolo dia lasa be dehibe indray ny vehivavy nandray andraikitra tamin'ny lafiny spirituel na araka ny vavahana nentim-paharazana io napetraka ny teny hoe ombiasy satria ombiasy masculin napetraka ny teny hoe pimasy satria pimasy masculin fa nipotra kosa ny teny hoe pitaisa zay avy amin'ny teny hoe vehivavy rehefa amin'ny teny hoe pitaisa ianao dia vehivavy zany ao an-tsaina voalohany indrindra dia lasa mipotra nandritry ny taonjato faharoapolo ny hoe pitaisa ny pitaisa zany dia tsinona tsy akory fa tahaka ny ombiasy ihany tahaka ny pimasy ihany fa olona manana fifandraisana manokana amina fanahy dia mitaisa sy manitsy manome fanafody mitana odsiny zay no antsoina hoe pitaisa ary rehefa pitaisa izy dia mety ho lehilahy mety ho vehivavy dia zay mahatonga dia ho atsika mena ny taonjato faharoapolo dia mahafantatra hoe ianona hono manana pitaisa ianona hono manana pitaisa zay pitaisa zay tsy pastera akory na mopera tsy zay ny pitaisa fa olona izay nanana fifandraisana manokana tamina hery tsy hita na fanahy manokana nanao an'izay historique zay kely mba ahafantaranareo hoe izy sika malagasy manahoana ny toeranareo vehivavy ao anatin'ny fiarahamonina na inona zany lazaina dia izao ny fivavahana kristiana ny soratra masina dia tena nomen'Andriamanitra antsika sy nampianatra antsika fa ny vehivavy dia manana izay maha izy azy manana izay maha izy azy ny vehivavy saingy ny vehivavy tokony ho vehivavy mantsy nanao an'ity fandarany ity teto zany maro zany ny vehivavy nampianatra teto zany lehilahy tsy tokony ho vehivavy ve zany ny eto dia ny vehivavy zany nanomboka tamin'ny ohatra raha ao anatin'ny fiangonana protestanta itsika
ny katolika moa ny azy tsinona mbola hafa be ny rafra ny hoe sy ny loterana mbola tsy manaiky mpitandrina vehivavy ohatra tsisy mpitandrina vehivavy amin'ny teolojianina ny lazainy azy fa ny FJKM dia tena raha mitsangana fotsiny hoe dia resin'ny vehivavy nisan'ny lehilahy amin'ny lafiny ara-panahy zany dia ny FJKM na inona lazaina dia ny FJKM satria raha salama maro tiora be dehibe ireo rafaravavy mari be dehibe ireo vehivavy zay nampivelatra ny vehivavana kristiana tsy dia ny missionnaire loatra izy io fa tena toetsaina mihitsy tao anatin'ny malagasy ny hoe tsy manino ny vehivavy ko nareo zao tsotro fitiavana pastera vehivavy tsy dia hoe tsy hitakory ny différence ohatry ny efa mandeho azy ohatry tsy dia hita loatra dia satria na dia tsy hoe tsisy pastera vehivavy ary talohany fizy ny pastera vehivavy voalohany dia hitanao hoe tsy dia nisy nanahirana loatra amin'ny ankapobeny tsy alakaraky ny hoe fa raha ohatra ka amin'ny loteranina zany tsy anao zany ny loteranina vehivavy mitory sy mitery sy ny zara sakramenta ary tsy eken'ny loteranina amin'izao andro zao tsy eken'ny loteranina zany loteranina tsy manaiky an'izany ho an'ny katolika moa dia mazava ho azy tsy milafy ny ara-panahy tsy eken'ny katolika izany mazava ho azy fa ho an'ny protestante FJKM misaoran'Andriamanitra fa FJKM ianao ny FJKM dia miezaka mampitovy lanja mihitsy ohatra hoe diakona dia ito mihitsy hoe 50 lahy 50 vavy ampitoviana ny isan'ny lahy sy ny isan'ny vavy fa ndraindray ilay mitady ny lehilahy tsy ampino ilay vehivavy tsy io zany tena vokatry ny fitezana zay nataon'ny missionnaire amin'ity izay mena ao antsika tera dia ny hoe mamonjy ny vehivavy ny tenin'Andriamanitra vonjena amin'inona n'ilay vehivavy raha mamaky ilay andinitsika vonjeny ny tenin'Andriamanitra amin'ny inona ary ireo vehivavy ireo dia raha mamaky tsara ny Jaona 2:20 isika dia vonjena io zany misy vehivavy anankiray antsoina hoe Maria vonjena amin'inona izy mitomany izy misy vehivavy mitomany 9:20 miverina inefatra ny teny hoe nitomany ilay vehivavy nitomany ilay vehivavy fa inona ny ranomason'ity vehivavy ity nitomany Maria Magdalena nitomany izy fa tsy nahita ny fatiny Jesosy nitomany izy fa toy ny laozana nitomany izy fa tsy hitany ilainy ankinany nitomany izy fa tsy hitany Jesosy ary dia ny ranomason'ny Maria Magdalena eto dia ranomason'olona very repère very maridalana tsy mahita hoe inona ny zavatra atao anankiray m'izay asehon'ny Jaona zany eto fa mampitomany ny vehivavy mampitomany ny renim-pianakaviana ny zavatra anankiroa dia izao hoe tsy hitanao izay atao fa irery ianao tsy hitanao izay ankinana fa tsy eo ilay ankinanao mafy amin'ny vehivavy zany hoe very repère very fiankinana very ilay olona zay manome maridalana anao dia mafy ary dia hitantsika amin'ny tonjato enantsika izany hitantsika amin'ny sehatra maro samihafa hitantsika fa betsaka ny renim-pianakaviana betsaka ny tovovavy rehefa ilozan'ilay olon-tiny dia tonga dia manao an'ilay tonkalony radiny hoe hoany ianao kanefa aza ataonao fatany izao faoriko sao tonkalony rado efa mahatsiaro
petrapetraka moa tamin'ny fitenina fina fitenareo zao tsy haiko ny fiteniny tanora zao fa tamin'ny andronay izy apetrapetraka dia rehefa apetrapetraky ny tovolahy izy tomany izy very repère ny atao hoe very repère dia zao manao hoe tsy mahafantatra hoe inona ary ny ataoko inona ho aizary aho inona ary zany mahatonga aho eto ary misy fotoana ndrem-pianakaviana na dia ao anatin'ny tokantrano ary misy fotoana any ampiasana ny vehivavy a dia izao tratran'izay zavatra izay hoe maninona reto zany Andriamanitra ataoko ahoana ary ty fiainako ty Andriamanitra ataoko ahoana ary ty zazy ty Andriamanitra raha mamaky n'ilay bokin'ny Samuela voalohany teo nareo ny nitomany ihany ary rehefa mitomany ihana dia izao isa mahazo ny vehivavy ny fitsaran-dehilahy ozy elo manao hoe inona ary ty mamilavo ty zany hoe misy mandrakariva hiaran'ny préjugé koa ny vehivavy ary mandraka ankehitriny dia zany a inona koa raha mivitan'io vehivavy io vehivavy zany be raha maso ata inona koa raha zany ve ny arana alao lehilahy ihany dia be ny vehivavy zay very repère ndraindray mahatsiaro voatsara tsarain'ny lehilahy ndraindray tsy arainao tsy ahomby ary ndraindray raha misy eto amintsika tsy haiko tokony efa hitovy ny karaman'ny lehilahy sy ny vehivavy fa misy firenena maro hoe na dia mitovy ara ny diplôma dia tsy mitovy ny salaire ny lehilahy amin'ny favahana silamo aloha zany dia efa tsy koty arava aloha zany sanatria manambady silamo na mahafantatra dia hafa zay no izy a silamo amin'ny silamo ny vehivavy tsy sy atenaina mihitsy a tsy atao hoe mitovy amin'ny lehilahy zany fa kinsarona ny lamba be ny ary ny tarehako zavatra tahaka ny objet propriété privé ny an'ny lehilahy ny vehivavy dia sarona ny lamba be ny hitanareo atena mbola fa misy ny sasany tena le maso kely iny fotsiny sisa ny hita le any ataon'ny taliban reny tsy tena misy fotoana tena ray mandeha tany amin'ny tanàna antsoina hoe Qatar io dia zany Qatar zany mamaindoza efa any am'gamba efa any amin'ny 40 degré ngamba ny hafananao amin'ilay Qatar tonga amin'ilay Qatar fa zao maity be daholo ny akanjo anaovan'ilay vehivavy maity be dia lava be dia masony io sisa nitany zany zao ny hafanana ao anatiny zay amin'io manao t-shirt manao short tsy zakanao le hafanana fa le vehivavy amin'io manao akanjo mainty dia manao sarony do dia misarona vava dia tena eo amin'le masony io sisany tsy hainao tsony zany zay hoe bozy io sa rasoa io sa izy io dia eo zany izy na eo amin'ny aéroport fotsiny ary miasa dia efa zay ny hitanao mivala iny dia mieritreritra anao manao hoe tena mitsara nisy moa zany mety tsy nahita n'le liberté nanananao a dia mety tsy mahataitra azy le izy satria ny zavatra tsy mbola ny ainanao tsy manqué anao mazava ho azy raha zavatra tsy ny ainanao tsy manqué anao c'est psychologique raha ohatra zany anao ka miteny hoe anao zany raha mbola tsy tany États-Unis misy dia tsy nitemana hoe oy malahelo any États-Unis azy zany ahoana ny manqué anao États-Unis ka ianao raha mbola tsy lanitsaka ny États-Unis ianao zany tsy mitemana hoe manqué a mihitsy le henan-dambo iny ka le henan-dambo raha mbola tsy nohaninao rehefa zavatra no tsy mbola ny ainanao na tsy ny lalovanao dia tsy manqué anao zany tsy ahafantaranao c'est psychologique fa matoa le zavatra manqué anao dia zao zavatra efa hitanao ny ainanao ohatra hoe manqué a le composé sy le naimopita amin'ny fiangonan'ny sotro fitiavana io dia le laharana foana io manqué anao satria anao isaky ny larobisy ny zoma dia makeo foana dia manqué anao le izy tsy ampy fa rehefa tsy zay dia tsy manqué anao le izy zay mahatonga ny hoe be dia be reo vehivavy zay manao hoe sy maninona nefa zao hoe tsy maninona amin'ny sarodroso manao akanjo mainty ary tsy maninona satria tsy manqué azy satria tsy mbola hita n'le hoe tsiro ny fahafahana fa raha ianao ny saronana ny lampy iny tsy maiko herinandro ianao ngamba mitsoka satria tsy ampy anao le tsy mety aminao
ohatsika manao hoe eto ilay Maria Magdalena dia nitomany izy ary mety zavatra mety pahazo anareo vehivavy zany. Misy zavatra tsy zaka anareo, misy zavatra mafy aminareo, misy zavatra sarotra tsy ahitanareo lalakale mampitomany. Dia hoy Jaona eto manao hoe sitrany zany rehefa niaona tamin'i Jesosy. Ny tiany Jaona ambarana zany dia izao manao hoe fanasitranana ho an'ny vehivavy izay mirotsatra ny maso, fanasitranana ho an'ny vehivavy izay mitondra ny sarotra Jesosy. Be dia be any atokantrano any misy vehivavy aran'ny herisetra, misy koa moa zany lehilahy tsy mahay miaina mbola mamono vady nefa kristiana. Reny aloha tokony hiasana aiza ry fetifoazany reto, tokony hiasana reny mamono vady, mampijaly vady amin'ny fomba maro isan-karazany. Ny vehivavy marina fa hoe ny olombelona rehetra tsy tokony atao an'izany, fa vehivavy zany tsy azonao any anjanatrandro zany, na le sandry kely ve tsy ampalahelo ny jereny. Dia eo zany ny Baiboly dia manazava aminao vehivavy, vahaolana ho anao Jesosy. Sambatra ianao satria hitan'i Jesosy ilay ranomasonao. Teny tamin'ilay vehivavy izy manao hoe nahoana ianao mitomany, iza ny tadiavinao, inona ny mankeanao, iza ny mankeanao, iza raha vehivavy nahoana ianao mitomany. Zany hoe Jesosy zany dia mahita ny sentim-pon'ny vehivavy, mijaly amin'izay zavatra mety hoe mahory azy, amin'izay herim-panoretana mety mahazo azy. Nahoana dia Madagasikara ary hafa koa dia mbola manana statistika ambony be tsika momba ny fijalian'ny vehivavy. Raha sendra mijery ianao ohatra hoe makany amin'ny prison dia ahitanao ny ny prison vehivavy dia mahita ny fahorian'ny vehivavy, mahita ny fahorian'ny vehivavy. Tamin'ny herinandro iny amin'izay tapabolana dia nandeha nanatrika ny tribunal ny zanaky président Mia antso azy ny zoma sabotsy non lahady amin'ny talata zay le fitsarana an'le anina ka mba afaka mba manatrika mba ahoana fandeha ao za fa ataoko ahoana mono tsy hanotrona dia ahoana mono tsy hanotrona ko zahatra corps pastoral dia lasa nakeny amin'le tribunal. Tsy haiko raha hitanao le tribunal eo nosy eo dia nako amin'le tribunal zany amin'ny valy le fotoana atao dia tonga atao be dia be zay zany nataony fitsakeva ray aman-dreny imbonana moa fe ataonao ahoana ny tsy fanotrona be dia be zay ny tao. Dia ao amin'ny efitrano faharoa misy salle d'audience numéro 2 zay eo. Dia io numéro 2 dia feno olona, hay be olona, za zany elabesy tany amin'izany tribunal zany, hay be olona bo ty tribunal ty ohatra ny netsena, fieno olona. Tonga dia amin'le tribunal hoe salle d'audience numéro 2 hiditra ohatran'izao zany président faniditra taloha dia fampiaraka tereo teodolo zany io vao miditra ohatr'izao zany amin'ilay varavarana tsisy varavarankely koa le izy tsy tsara le aération fa tonga dia mivoaka avany fofon'olona ohatran'ireo fofonerika be dia be verina ty aminao sanatry tonga dia tena kivy be za tena enjana mety enao zany ahoana moa zany zao mafy be zany vao miditra amin'izany fotsiny anao dia efa matsiaro hoe ary vehivavy reny mpianakaviana be dia be mitaiza kely manino manaraka an'ileo le ray mpianakaviana tsaraina amin'le zazakely mitomany tiana mampalahelo be ory mihitsy ianao tena zaho zany tsy niditra mihitsy teo antena tsara amin'izayko sahatra tovaka ny andro koa mamay be grave be tsy possible tena mafy be tena précaire be le zany zany zahatra tsy haiko raha makaty am-piangonana zao anao sanatria dia mampitady jereo mahita anareo madio tsara jere
manjamasony sasa mbola mety ny volo azy jery azao reto vehivavy reto curly ny volo tsara e mety tsara fa n'izany a mpiasa mpanjakana ohatrany tenao zay anao hoe hitanao zany le précarité le fiarahamonina tena honeny ianao hoe tena honary ty dia mahita an'le vehivavy be dia be mivangiritra satria ngamba tsy haiko na inana azo an'le misy an'izany ora be dia be zany entin'le Jean pénitentiaire be dia be misy 3 sa 12 reny enga avany amin'ny triba avany an-tamora avany mitsofoko amin'le efitrano dia mitomany aty le reny le zanany mahita le vady aman-janany manaraka ahoana moa ariny tsy hitomany ianao mivehivavy olony foa dia be tomany afatra ho anao voalohany izay ho anao vehivavy aza mitondra reriny ranomasonao sy ny sentiny fonao ento eo amin'i Jesosy ento eo amin'i Jesosy mahatonga le teny manao hoe mamonjy ny vehivavy ny tenin'Andriamanitra iza moa tenin'Andriamanitra io Jesosy mamonjy anao Jesosy hitan'i Jesosy fahorianao io Jesosy hitokisana fa tsisy olona azonao hitokisana niaraka tamin'ny Maria teo Petera niaraka tamin'ny Maria teo le anjely niaraka tamin'ny Maria teo John fa tsy nahafaka ny ranomason'ny Maria iza ihany nahafaka ny ranomason'ny Maria Jesosy raha vehivavy kristianina ianao zany dia zao tokony mahazaka fahoriana raha tena kristianina ianao dia mahay reza fa miaraka mitondra anao an'io fahoriana io zavatsarotra io tiampy io aminao io Jesosy fa maranako azy dia izao ity texte eto ambany masontsika ity dia texte hafa be mihitsy texte hafa be satria ny vehivavy eo amin'ny soratra masina dia hoarina amin'ny fiangonana rehefa mitenanao zany ny fiangonana zany dia hoarina amin'ny vehivavy foana ary eto ity raha vehivavy ity dia Maria Magdalena eto dia tsy afa-tsy akory fa sariny fiangonana zay mahatonga ny hoe ny vehivavy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe fampakaram-bady dia ny fiangonana hoarina amin'ny vehivavy ary eto ity vehivavy mitomany ity dia hoarina amin'ny fiangonana nisy thèse na mémoire na diplôme d'études approfondies nataony pasteur Rafal Manana Lilia izay mpampianatra teolojianay mpianatra Nouveau Testamentanay dia tamin'ny mémoire nataony tany Suisse any 5 taona lasa zay dia nanazava izy fa io Maria Magdalena mitomany io dia ny fiangonana mitomany io sary ny fiangonana mitomany io izy io vehivavy mitomany io dia tsy iza tsy akory fa ny fiangonana voalohany ny tomany ny fiangonana voalohany tamin'ny andron'i Jesosy tamin'ny andron'i Jauna satria mafy be ny fanenjehana ny fiangonana tamin'ny andron'i Jauna mafy be ny fanenjehana ny fiangonana ny finoana ny kristianina ny dorana ny tapahana ny lohany dia mitomany ny fiangonana ka ilay sary Maria Magdalena mitomany io dia sary ny fiangonana io ho ity teolojiana protestanta mpampianatra mpitandriny ity fa rehefa mijery an'ilay teny tokoa ary ianao ny Tsipriany hoe fa maninona raha nitomany zany ilay fiangonana nenjehana izy dia nitomany izy fa rehefa mijery an'ilay voambolana ianao hoe nandeha zany a Maria Magdalena niaraka tamin'ny Jauna le mpianatra tiany Jesosy indrindra dia niaraka tamin'ny Petera dia niezakazaka nakeny amin'ny fasana dia rehefa tonga teo amin'ny fasana lay matoateny amin'ny teny grika zay reva kely ato anaty lay matoateny dia parakupsène paracupto ny hoe paracupto zany a zany hoe nandeha Maria Magdalena dia tonga teo amin'ilay fasana dia paracupto ny filazan'ny Jauna azy zany hoe lay paracupto to stop amin'ny teny anglisy fa tsy hoe to stop fotsiny fa manana regard dévié
zany hoe io zany lay vehivavy efa nitomana izy de nitomana izy tratratra tomana izy de izao nijanona izy de ny masony nijery tao amin'ilay fasana iny lay paracupto zany hoe tsy tokony ho nijery tao anatin'ny fasana izy tao anatin'ny fasana zany nijereny de nahitany hoe io eny nisy lamba de io eny nisy an'izao za nytiany jaona tenena zany de zao manao hoe mitomany lay vehivavy nitomany lay eglizy nitomany lay fiangonan'Andriamanitra nitomany lay mpino satria paracupto zany hoe satria ny masony dia any amin'ny tsy tokony ho nijerena zany hoe ny attention ny zavatra tena fiainany zany ny zavatra nanitona azy zany de zao lasa tany amin'ilay fasana tsy tany amin'ilay fiainana fa tany amin'ilay fasana zany hoe inona lay fasana lay fangatsiahana inona lay fasana lay manque mahatonga ny fiangonana mitomany mahatonga ny mpino mitomany de izao misy zavatra manque eo amin'ny fiainantsika ary io zavatra manque io miazona ny attentiontsika lasa ataotsika prioritaire lay izy lasa manatoerana eo amin'ny fiainantsika io zavatra tsy ananatsika sy mahaory atsika io de mitomany sika mety ho materiel rehefa any amin'izao tontolo zao ny masonao rehefa mifikitra any amin'izao tontolo zao ny masonao de tsapanao misy zavatra manque anao na materiel io na affection io na inona de raha vo any amin'iny miazona ny fisainanao ny mahay anao anao dia miafara amin'ny ranomasy foana miafara amin'ny ranomasy foana le paracupto zany hoe lasa nijery zavatra tsy tokony ho jerena iny eo fa lasa nifikitra tamin'ny zavatra tsy maharitra nifikitra tamin'ny zavatra zay ataontsika hoe tsy mampitombona inona na inona de nitomany izy de io le anjely manino mitomany ka tsy hitako le zavatra nitadiaviko tonga eto amin'izao tontolo zao za nitady vola de tsy manam-bola de mitomany tonga eto amin'izao tontolo zao mitady voninahitra jere humilien'ny olona de resa de mitomany za tonga eto amin'izao tontolo zao za tongeto tsy lafo ny etako de mitomany za mijaly ampanambadiana fa izy tsy tjena leny eto amiko dôly rery de mitomany zany hoe raha vantany vao mijanona eo amin'ilay zao tontolo zao fotsiny ny masontsika na ny mason'ny vehivavy na ny mason'ny mpino de izao miafara foana amin'ny ranomaso izy de tonga koa Jesosy nahoana ary ianao mitomany mbola tsy fantatry le vehivavy ihany ary tsy fantatry ny fiangonana ihany dia nahoana ho ianao mitomany mbola niteny karaha ianao mbola neverin'ho mpiarisandry ty Jesosy zay hoe asa koa zay akanjo nanaovany Jesosy dia tsy fantany ary ty Jesosy ngabo Jesosy nitana raha tove sa ahoana fa ahoana ary tsy nahafantarany eny Jesosy fa ny afatra jaona de izao ny ranomasontsika io rehefa mifikitra loatra amin'ilay zao tontolo zao rehefa mifikitra loatra amin'ity tany ty masontsika de na Jesosy raha tsy fantatsika tsony tsy hoe Jesosy ny vaendrika fa tsy fantany fotsiny tsy fanta satria efa misy inona be deaibe ao anatiny ao efa misy a priori be deaibe ao anatiny ao misy préjugé be deaibe ao anatiny ao misy zavatra be deaibe andrasany Jesosy efa tsy hita efa zany fa te izay aniny ato tsy ao an-tsaintsony zany tsika ndray rehefa ao anatin'ny zavatra dur de ndray tsy hitatsika tsony Andriamanitra ary misy fotoana miteny mihitsy manao hoe tena ohatrany tsisy zany Andriamanitra zany ngamba fa raha misy ve izy de ohatran'izao mbola tsy nahita olona nanao an'izany ianao fa mampaherendreny enjana rehefa kristianina nitratran'izany tamin'izany koa moa micro tsy mba mety hoe lampilina dia aty aoriana ho Jesosy ahoana amin'izay ozy izy ry Maria asa mety mivandravandra be mihitsy Jesosy tamin'izany hoe ry Maria zay Maria vao taitra de nitodika izy zany hoe Maria zany tsy nanatrika an' Jesosy ve any an-damosy ve zany Jesosy sa ahoana moa nitenena Maria rehefa manao hoe Jesosy aty arina ohatrany hoe mpianatra ahoana fa matoa nahitazotra mpianatra azy dia teo anoloany Jesosy fa zay toeran'izay ny tena zava-dehibe amin'ny mahasoratra masina azy fa hoy ny filazan'ny Jaona azy niantso Jesosy ry Maria toy ny filazan'ny Jaona azy hoe de niodiny Maria
le verbe niodina io amin'ny teny grika strefo ny dikany io teny hoe strefo io mitovy dika amin'ny hoe mibebaka mitovy ihany zany hoe rehefa ny teny zany Jesosy manao hoe ry Maria dia raha raisina raikeviny dia niodiny Maria na hoe mibebaka Maria ary raha vao niodiny Maria mibebaka Maria dia nanao confession de foi izy mpampianatro inona ny dikan'izany avany amin'ilay hoe masony banjina n'izao tontolo zao tamana tamin'izao tontolo zao variana nijery ny fahorian'ny tany variana nanazava amin'ny fiainana amin'ny fahorian'ny tany dia tsy nahita an' Jesosy dia tonga Jesosy ny teny manao hoe ry Maria ry fiangonana zay voataitra dia lasa nitodika tany amin'i Jesosy ny fibebahana zany dia manasitrana antsika ny fibebahana dia manampy antsika hiala amin'ny ranomaso sy ny fahoriana ny fahalavorarian'ny fifandraisana amin'i Jesosy ry Maria dia nitodika Maria hitan'i Jesosy zany hoe jereo tsara ilay fizotra n'ilay tantaran'ny Jaona azy niantso aloha Jesosy hoe ry Maria zany hoe Jesosy zany no nanatona melo tsy zay Jesosy no nanambarany tenany dia mibebaka Maria rehefa mibebaka Maria dia fantany Jesosy zay mahasamihafa antsika amin'ny evangelika amin'ny evangelika kristiana evangelika ny evangelika moa na protestante ary izy misy dérive betsaka ihany be dia be mihitsy amin'ny evangelika dia ny fibebahana ny tena zava-dehibe zany hoe centré amin'ny fibebahana ny famelan-keloka tsy misy zany famelan-keloka tsy misy fahalavorari-pifandraisana amin'Andriamanitra raha tsy mibebaka ny olona eny c'est biblika fa tsy voatery ho zay tsy marina amin'ny systématique zany zany hoe amin'ny evangelika dia zao hoe ohatra hoe tsy azo atao batisa ianao raha tsy bebaka zay ny dikany hoe fibebahana amin'ny evangelika hoe tsy azo atao batisa raha tsy olon-dehibe nahoana ny tsy olon-dehibe satria ny olon-dehibe mahay mibebaka dia efa mibebaka ianao zay ianao vao atao batisa dans ce cas lay batisa zany dia lasa inona conséquence lasa conséquence an'ilay inona lay fibebahana zay lasa conséquence vokatra indray zany lay batisa amin'izay fotoan'izay hoe ary rehefa vokatra izy rehefa vokatry ny effortnao izy dia manjary toy ny lasa droit ohatra ny ataon'ny fariseo enkeny teny tamin'i Jesosy manao hoe sy ny jiosy manao hoe ianao anke Jesosy tsy maintsy mitahanay zay nge taranaki Abrahama inona ary ty zay taranaki Abrahama tsy maintsy mitahanay ianao dia hoy Jesosy afaka manamboatra taranaka ho an'ny hitangia tsy moelo itsy io azon'Andriamanitra atao taranaka ho an'ny Abrahama zany hoe indraindray lasa eritreretintsika eritreretin'ny jiosy manana droit tamin'Andriamanitra izy satria taranaki Abrahama na satria efa nanao effort fa amintsika kristianina protestante dia zao Jesosy tonga taloha eo Jesosy niantso hoe ry Maria Jesosy niantso ny anaranao dia zay ianao vao mibebaka ny fibebahana amintsika dia zao conséquence ny fionanao amin'iza amin'i Jesosy ny fibebahana dia efa tsy asantsika fa asa fahasoavana ny fibebahana zany hoe matoa zany Maria nitodika nijereny Jesosy matoa ny fiangonana nitodika nijereny Jesosy dia satria Jesosy niantso ny anarany hoe ry Maria jereo tsara Paoly tany an-dalany Damaskosy ozy Jesosy taminy ry Saoly nahoana ianao no manenjika zany hoe Jesosy foana ny mampahafantatra antsika ny tenany amintsika dia tonga miverina ho amintsika Mosesy tao anatin'ilay rome mirehitra ahoana hoe Andriamanitra atao rome Mosesy ry Mosesy zany hoe sarobidy amintsika ny fibebahana fa ny fibebahana dia zao ateraky ny antson'Andriamanitra ateraky ny fanatrehan'Andriamanitra ny fionan'Andriamanitra aminao dia aza mirehareha amin'ny fibebahana aza mitsara ny namanao satria ianao kristianina dia malaky mitsara manao hoe inona koa zay ireny iny ara-pisotro toka lava iny ara-mamy lava
iny aza mpamomy vady reny ara-panodikodina volam-panjakana reny ara-panao aza manao an'izany avy aloha ny fitsarana fa ianao koa ngembo ohatran'izany any taloha saingy efa nodiovina ianao efa no hamasinina ianao efa no hamarinina ianao fa ho avy ny fotoana mbola iona ny tompo aminy fa aza malaky mitsara fa nandalo anao trany mariko ianao tany amin'ny fasana ny maso tany amin'ny manque tany amin'ny tsy fampina ny maso tany amin'ny fahorina ny maso nandalo an'izany koa ianao saingy ankehitriny ianao efa nisitraniny Jesosy dia izao aza mitsara mandehana fotsiny amin'ny finoana mandehana amin'ny fahatokeny dia mivavao azy fa ho avy ny andro mafy ve nisy ohatran'ny Saoly iza mafy ohatran'ny Saoly teo amin'ny tantaran'ny finoana tsy averan'Andriamanitra tsy loalika tsy andoalika amin'ny anaran'i Jesosy zany rehefa ho avy Jesosy ka fa zany hoe tsika fotsiny indray tena tsy manam-paharetana tena fa leobe Andriamanitra tiana ny atao ty vadiko ty atao trato leobe an'ity mihitsy ndray mety manao an'izany mihitsy tsika indray fa izao ho avy ny andro Andriamanitra manana ny fotoana fa rehefa tonga Jesosy ry Maria tsy maintsy mifoha ianao firy akory ny teto amin'ity tany ity mamy lava sitrana firy ny olona ratsy toetra teto sitrany Jesosy fa manana fotoana fa ianao sambatra fefaniona amin'ny tompo dia zany fahasambaranao zany zany fibebahanao zany fahatsaram-piainanao zany aza entina mitsara ny hafa na ny liana ny hafa na vavao azy fotsiny fa nytao iny tantara dia izao nanao fanekem-pinoany Maria mpampianatro ny olona rehefa niona amin'ny tompo dia tsy maintsy mijoro vavolombelona hoe tompoko ianao ary ina nefa ran'ilay ranomaso teo 9:20 tonga mpitory vaovao mahavaly lay olona ranomaso tarenanina tary variana mibanjana ny fahorian'ny tany sy ny fahoriany zao tontolo zao sy ny problema n'isan'andro raha vao niona tamin'i Jesosy ny fiangonana dia lasa tonga mpitory vaovao mahavaly izy afaka malala mamarantsika mamonjy ny vehivavy ny tenin'Andriamanitra mamonjy ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra mamonjy ianao ny tenin'Andriamanitra tavela ao anatin'ny fahoriana sy ny tebiteby ianao raha izao tontolo zao ty ihany raha ny an'ity zao tontolo zao ty ny rano masinao ry vehivavy tsy maintsy hitomany ianao hoy Paoly manao hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia manitra indrindra noho ny olona rehetra isika raha ohatra ka manao programa ianao vehivavy ka programa ho an'ny tany ihany raha manofo ianao manana nofinofoka ho an'ny tany ihany dia izao tsy maintsy hifarana amin'ny alahelo ry fiangonana raha ohatra ianao ka fiangonana sanatria materialista fiangonana mibanjina ny zao tontolo zao mibanjina ny famirapiratana feto amin'izao tontolo zao dia ho ranomaso ihany fa eto Jaona mitaonanao mibeba verena amin'Andriamanitra tompany apaikany afaka malala ao amin'i Jesosy no misy ny fiainana ao amin'i Jesosy no misy ny fifaliana da ho antsika ry havako hivavaka mangina dia ao anatin'izany misy zava-maneno dia hira ny Safifa sy ny Dorcas iny zany FVF fikapana mivita fifanana dia izao izy zava-maneno dia eto Jesosy aza tanona fa eto izy tsy Maria any akory no nitenenan'i Jesosy hoe fa maninona ianao mitomany tsy ny fiangonana mandalo zavatsarotra amin'izao ankehitriny zao ihany no hitenenan'i Jesosy hoe fa maninona ianao mitomany fa ianao koa misy zavatra mampisento ianao any eto Jesosy dia mivavaha ho anao vehivavy mivavaha ho antsika kristianina mivavaha manantona an'i Jesosy mibeba amin'ny zavatra tokony hibebahana ekeo fa tompo sy mpamonjy izy Jesosy zokina ianao ndraindray tokoa zahay tompo ny masonay tsy any aminao fa any amin'izao tontolo zao manitona anay
ny fijerinay miala aminao Andriamanitra sy ny fahasoavanao dia ory izahay satria tsy miorona ao aminao na ny fanantenanay na ny fanirinay na ny nofonofinay fa miorona amin'ny fiezahanay miezaka mikatsaka izay rehetra iverinay ho mahasambatra anay amin'ny herin'ny tenanay izahay dia miafara amin'ny ranomaso miezaka mamahaolana amin'ny herin'ny tenanay izahay dia miafara amin'ny ranomaso mifo maraina izahay miazakazaka izahay vezivezy atsiaro izahay saingy tsy ao aminao no anombohanay ny fiainanay fa amin'ny herinay sy ny tanjakay dia mitomany izahay soa Jesosy fa eo ianao soa fa mitonanay ianao soa fa miantso ny anaranay ianao ary anao izahay dia sitrany izahay fanasitrananao anay ao Jesosy dia mivavaka ho an'ny vehivavy manatrika eto ny tovovavy tehirizo ny anabavy kelinao Jesosy izay manatrika eto manana zavatra irina manokana aminao izy ireny sitrano Jesosy eno hivavaka ataovy mahatandrina ny fiainany hifanaraka amin'ny sitraponao ataovy mamiratra amin'ny fahendrenany izandrinao Jesosy vavaka ho an'ireo tanora zazavavy ataovy mahita ny fahasoavanao ataovy mandeha amin'ny fahamasinanao ataovy mahatoko fa ao aminao Jesosy ny fiainana fantatrao izay ataonao ho an'ny zandrinao Jesosy eno hivavaka ny tanora zazavavy rehetra eto satria fantatray fa eo ianao Jesosy vavaka ho an'ny renim-pianakaviana ho an'ny vehivavy lehibe rehetra eto indray tompo matsiaro efa miferinaina ihany mahita ny taona mitombo ny fahalehibiazana tonga ny hery mihena ny herin-tsaina mihena ny herim-batana mihena ny toe-batana miova mahita ny fahoriana sy ny zava-tsarotra miseho amin'ny endrika maro samihafa ory ataovy mahatsiaro tompo ny vehivavy lehibe ny renim-pianakaviana manatrika eto fa hitanao reny sitrano vangio ataovy mahitanao Jesosy tonony amin'ny anarany mba ahita fa ao aminao ny fiainana vavaka ho anay rehetra tonga eto tantetakariva ity tompo ataovy mahay mibebaka izahay azavelanao mora manome tsin'ny hafa fa ataovy mahita ny tsy finoanay ny amafisaponay ny fireharehanay ny fiankinanay amin'ny herinay ampibebao izay Jesosy dia amin'irao fo ao aminao ihany misy ny fiainana sorony amin'ny terinandro izay menao anay ty andiniana ny fianakaviana tsirairay dia anjahaka amin'ny tokantrano tsirairay ny fiadanana sy ny fifaliana Jesosy imbonana ilay vavaka nampianaranao anay manao hoe rainay izay ao any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ety atano tahaka ny an-danitra omeo anay io ny anina sahaza ao anay ary mamelà ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raiso ny tsodrano hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao Jehovah ka omeny anao ny fiadanana mandehana fa mamonjy anao Jesosy mamonjy anao ny tenin'Andriamanitra ho an'Andriamanitra reny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.